kosa androany ny tafafohy izay nataony ministra ny serasera tamin'ny mpanao gazety nitondran'ny heviny mahakasika ny fiamoran-toeran'ny Madagasikara momba ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny filarana izay navoaka ny RSF. Ankoatr'izay dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ity ministra ity mahakasika ny zava-mitranga teo anivony filan-kevitry ny ministra omaly teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloteny. Omaly dia nisy ny tsy fitovi-kevitra teo amin'ny Prime Ministra Omer Persik sy ny filohan-tetezana Mitandry Rajoelina ary ny mpikamban'ny gouvernement sasany tao anaty filan-kevitry ny ministra. Raha nitaritra voaray ny momba ny fitsinjarana ny farim-piafidianana amin'ny solombavam-bahoaka no nitarika ny disadisa ary nahatonga izany. Mikasika izay dia nitondra fanazavana ministra ny serasera sady mpitondra tenin'ny gouvernement Andriamatoa Ary Laurent Radjasson. Fa fomba ny fitondra gouvernement iraisan'ohatran'izao misy le fiaraha mitantana zany cohabitation fiaraha miaino anaty gouvernement dia mazava ho azy misy ny zavatra tsy tovina hevitra fa ny miara-miady-hevitra rehefa avy eo mijery any hoe marimaritra iraisana consensus sy le iraisan'ny rehetrarehetra inclusive zay nge ny tena antopisin'ny gouvernement ka raha ohatra ka misy ny ataontsika hoe zavatra tsy tovin-kevitra mazava ho azy tsy maintsy misy ny fifandaharana amin'izany fa tsy nisy an'izany klasy sy ny rehetrarehetra ny zava-nisy dia tsotra naroso ny filan-kevitry ny ministra ny tokony andinihana ny isan'ny député ho fidina sy ny découpage territorial dia rehefa naroso zay dia nieritreritra zany ny membre gouvernement sasasasany sy ny premier ministre hoe aloha mbola tena dinihana lala angalana fotoana izy ty indrindra atao amin'le isany zany isan'ny député ny filohan-tetezana indray mieritreritra hoe raha ohatra ka toiziny lalàna hoe 90 andro alohan'ny daty mpifidianana tsy maintsy atsona amin'ny alalan'ny décret mpifidy ka raha mivalo meny misy fifidianana tika amin'izay farafatarany amin'ny 20 févroary no tsy maintsy avoaka ny décret portant convocation des électeurs amin'izao fotoana zao tsika misy ny adi-hevitra io nangatahany filoha io hoe tazomina hoe avadika ny fifidianana député indray no angatahana tao aloha zay ny fifidianana filohan'ny république calendrier misy hatramin'izao aloha dia ny fifidianana filohan'ny républicaine atao aloha raha ohatra araka tsy momana tsara amin'izany ny gouvernement tsy vonina amin'izany ny gouvernement ara-potoana araky ny tokony ho izy zavatra tokony efa natao ela zany ka raha ohatra araka tsy vonina amin'izany amin'le daty tongavan'le raha ty araka ny fikambanana amin'le raisam-pirenena sy senita miteny indray fa hoe eny ara va dia ny fifidianana député natao amin'ny fahavalon'ny volana mai dia nefa ny tsika zao efa faran'ny volana janoary aiza le lalàna magnondro fa hoe zao no isan'ny député ho fidina zao ny découpage électoral zay nge le izay zay le fijerena lafiny roa zay no nedina hevitra tao dia nilaza ny filoha hoe ko satria nareo ny teny hoe mbola hodinihana fanoloana anivon'ny gouvernement dia trizanareo zany fivoriana avadikanareo conseil de gouvernement dia fidinihanareo satria maiky izy ty ary amin'ny fotoana faraka zay ngena rehefa vitanareo fandinihana azy dia atao conseil des ministres momban'izy ty zay ny tao fa tsisy an'izany claque elaporte sy ny rehetra. Eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety indray dia niemitra laharana efatra ny toerana misy Madagasikara raha filarana navoaka ny Reporters sans frontières na ny RSF. Eo amin'ny laharana fahavalo amin'ny valopolo misy malagasy raha toka efatra amin'ny valopolo zany teo aloha. Araka ny tatry ny RSF dia ny fisiany raharaha fanenjehana mpanao gazety ny taona 2024 no mampisy ny fiemorana. Manoloana io dia manana ny ambala ministra ny serasera Ary Laurent Radjasson. Voalohany aloha misy zany ny hoe fitsarana ataon'ny Reporters sans frontières amin'izay fitantanan'ny fanjakana zany fahafahany asa fanaovan-gazety zany zay dia misy koa nefany ny fitsarana ataon'ny Reporters sans frontières amin'ny fanatanterahany mpanao gazety an'izany fahafahany asa fanaovan-gazety zany fa tsy fanjakana rery any no jerena amin'le izy dia rehefa nijerena ny sitiny webny Reporters sans frontières dia hita mazava ao zany fa ny raha Free FM no tena niteran'izy ireo nanao an'iny fandaharana ny emitra efatra toerana iny
raha Free FM zay fantatsika fa misy nitory tenetrehany fitsarana olotsotra mitory azy tenetrehany fitsarana ka moa ve zany midika hoe ny fanjakana na ministera serasera ve na be kitidia any ambany any an'le fahafahana sy mpanao gazety sany mpanao gazety sasasasany any na mikitidia azy any ambany any. Raha nitatry ny RSF dia i Finlande mbola firenena mitazona ny laharana voalohany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, faharoa kosa misy amin'ny Pays-Bas, Norvège ny fahatelo, Syrie kosa no isiany tsy fahalalahana indrindra ary any amin'ny fahaenina amin'ny 70 ny toerany.